olona iray no namoy ny ainy vokatra ny lozam-pifamoivoizana ny tena amin'ny lalam-pirenena faefatra ny Ali Zouma 7 novambra ifony asabotsy 20 novambra tokony tamin'ny folora alina. Fiara sprinter iray ty niarambona ity izay avy amin'ny coopérative CTVA avy ano Antananarivo iazy ny antsiranana. Teo anenanena ny Manakazo sy Ankazobe, toerana izay nafatan'ireo mpampianatra FRAM avy ao amin'ny faritra Sofia no nitrangany indray ity lozam-pifamoivoizana ity ka mpandeha miisa 12 no naratra mafy ka olona iray tamin'izy ireo no mpamily ilay fiara sprinter izay namoy ny ainy. No ny amariny entana noentin'ity fiara sprinter ity no natonga ny loza izy raha teo nandeha mafy raha ny fitantaran'ireo olona nanatry maso. Raha ny loram-baovao azo dia mivezivezy ireo olona naratra tamin'ity fiara niarambony ity satria taoriana ny fampidirana azy ireo tena amin'ny hôpitaly Matsinjo dia lafindra toerana indray izy ireo tamin'ny hôpitaly Ankazobe izay efa naratra mafy no sady manentana ireo niarambony. No ny tsy fampia ny fitaovana no antony famindrana io raha ny tatitra atrany efa nalainy avany kosa ny nofo mangatsika n'ilay mpamilina mony ainy vokatry ity lozam-pifamoivoizana niseho tena nalam-pirenena faefatra ity. Taoriany fampafantarana tamin'ny alalan'ny fampalalam-baovao ny tsy fanaraha-penitra ireo fiara manao ny zotra regionaly dia avy hatrany nidina ifotony nijery ireo fiara manao ity zotra regionaly ity ny ATT na ny agence de transport terrestre. Fiara 20 no izany no tsy nanaraka ny fepetra amin'ny mahafiara mpitatitra azy nandritra ny fidinana ifotony tamin'ny latsinainy 20 ny volana novambra lasa teo. Aoriana ny vaovao izay nandeha moa zany mahakasika ny zotra regionaly dia efa nisy ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny ministère ny fitaterana sy famantarana ny toetry ny andro miaraka amin'ny ATT ny any amin'ny centre de sécurité routière na visite technique ozy isika ary ny mpitandro ny filaminana. Ny zavatra nijerena dia mahakasika ny fitaratra ny fiarakodia misy fitaratra daholo izay fiarakodia zay satria vanim-potoana ny asara antsika izao mahakasika ny kodiarana, mahakasika ny jiro izay kojakoja teknika rehetrarehetra fa eo ihany koa ny isan'ny olona izay mandeha ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ho an'ny omaly dia natratra 20 mahery kely teo eo ny fiarakodia izay nanaovana fitsirihana. Nisy tamin'ireo tsy maintsy navelona nakaty Majanga satria tsy nanana roue de secours. Nisy tsy maintsy nasaina nanolo teo an'ireo ny kodiarana satria efa sola izay kodiarana izay izay tsy azo entana amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny asara isika izao mila fitandremana tanteraka ny fampiasana ny lalam-pirenena. Tahaka izay fanoantsika eto Mahajanga isaky ny vanim-potoanan'ny fahavaratra ohatran'izao dia manao antsoavo ho an'ny tompona fiarakodia mba hikojakoja tsara ny fiarakodia izany hoe namarina mandeha tsara ve ny essuie-glace ny fiara, mirehatra tsara ve ny jiro, misarona tsara ve ny labasy mialohan'ny tondrana ny entan'ny olona mba tsy olena izay entana izay fa mihidy tsara daholo ihany koa ve ny fitaratra mba hisorohana ny hoe mety olena ilay mpandeha ny andalana mandritra ny voyage. Ho antsika mpandeha dia ampiomanina ihany koa satria mety amin'ny fotoana ohatran'izao dia mety misy fiakarana rano izay mety hiteraka fahatapahan-dalana, mety misy fahatapahana hazo mety misy fahatapahana tetezana dia tokony hiomana foana isika izany hitondra fitaovana ilaina izany hoe ny arorana, hitondra rano, hitondra sakafo dia hiomana fa mety mihoatra kely noho ny fandehanantsika mahazatra ny faharetan'ny voyage anankiray zany na ny amin'ny lalana tsara io indrindrindrindra ny amin'ny lalana ratsy. Dia ho an'ny tompona andraikitra ny coopérative moa zany dia ampiomana mba samy ampiomana ny mpandeha rehetrarehetra raha sanatria ka misy fahatapahan-dalana fantatra ny aloha mba ahafahan'ny mpandeha miomana amin'izay déplacement izay ho ataony izay. Ny fitandremana no zava-dehibe ary ny fahatsapatana ny tsirairay amin'ny fanarahan-dalàna ihany koa. Ireo mpitandro ny filaminana no andrandraina ho lavitry ny kolikoly amin'ny lalam-pirenena iny. Fa raha izay kolikoly izay no foana dia ho maro ireo fiara tsy hanohy ny zotrany raha ampiarina amin'ny tanteraka ny lalàna velona.